Mody masoandro. Nanahoana izy tany? Orinasa io ary nge ondrinena ohatry ny katona toato e. Zany Isy e? fanantenana daholo izay tany fa tsisy voaray. Dia ahoana zany? Dia efa izay zany ko. Fa misy namako ihany milaza hoe mahita asa ho anahy fa tsy haiko tsara hoe inona ilay asa any. Ka antanio tsara hoe asa manao inona? Ka ilay namako izay nerineny niaraka napiditra demande tamiko tamin'ilay asa teo ihany e. Eny e, fa antaniako tsara ihany aloha izy e. Dia izy koa zany niasa amin'izay orinasa izay? Mazava ho azy. Ay. Fa inona hono diplôma ilaina? Manana baka aloha zany dia efa tafiditra amin'izany dia ny mihoatra tsy ferana. Sy ndry olona manana baka ko maninona raha idirana aloha e. Za raha misy an'izany dia mba hararoty. Na dia hoe hanatra asa fotsiny aza. Tonga dia asa mihitsy ilay izy fa tsy mianatra ka. Tsy azo indringa eny tiako lazaina e. Maka expérience. Zany hoe rehefa miasa indriany ariana any mba efa niasa herintaona na 2 taona na 3 taona dia efa mba hafa indray izay. Hay ve zany no tiany neny ho tenenina e. Izay ka. Eny ary e. Fa zao ny aza dino. Apetrao dia ny meloa hoe sao dia miasa alahady. Tsy mety amintsika kristianina mihitsy zany. Eny e, marina ihany aloha zany fa raha be karama kosa very neny miasa alahady. Tsy aleoko miasa alahady. Tsy mety ho zany amindry. Ndriny olona kristianina e. Fatako izany fa vola ngery neny ny tadiaviny. Aza takalo vola zany ny fanary kanto Ka vola ny ozatry ny fiainanako. Sao dia mba hivily any amints'izy ary tia indry ity. Tandremo efa miteny aho izay. Tonga izay tompoko dia tia ilay namako nyresahako tamin'ny ramose iny. Dia faly mandray anareo roa atao amin'ny efa fantatra roa moa ny anaran'ity société ity. Tsy mbola. Ty zany no atao hoe société Mody Masoandro. Azonareo? Dia ny asa atao ato tonga dia empahafantariko anareo fa asa mikarakara momba ny fahafatesana. Tsy azoko Zay tsara. mamody masoandro azy. Hitanareo reny manao paky funèbre reny, zay ny fomba fiteny azy. Raha misy maty dia zahay no mandray an-tanana ny fikarakarana rehetrarehetra, fandraisam-bahiny, fanaovana ny taratasy, ny manome sakafo ny vahiny, fianakaviana rehetrarehetra, mikarakara ny vata, ny fiara, ny planja. Tsy efa nahita ohatr'izany ve nareo e? Tena mbola tsy naheno an'izany zay. Zay zany ty société ty. Dia hiasa ato zany nareo. Ka misy ekipa vitsivitsy zany ato. Misy ekipan'ny mpitomany, dia misy ekipan'ny mpahandro sakafo, dia misy ekipan'ny mpikarakara voninkazo. Misy raha ho an'ny lehilahy moa zany fa nareo vehivavy, ekipan'ny planja ny razana io zany, dia mitondra izay any anaty fiara dia mandrapatonga any amin'ny fandevenana. Dia misy ekipan'ny mpikarakara taratasy. Ao ny mpahandro sakafo, tsy haiko rehefa voateniko teo moa zay. Dia eo zany no ameko safidy nareo mirahavavy. Hiditra ao amin'ilay ekipan'izy nareo. Averiko indray mandeha. Misy mpitomany nareo vehivavy zany no mpanao an'izy io. Ahoana moa zany ramose fa tsy azoko. Tomany rehefa ohatra zany hoe eo ilay fianakaviana ka isy olona hamangy dia tsy maintsy mitomany nareo. Tomany forcé be fotsiny zany. Zay asanareo, zay ny anakaramana anareo. Foronina be fotsiny zany ilay ranomaso. Miankina aminareo indray raha tena te hitomany ve nareo nga moa voatery ho foronina. Fa miankina aminareo iny. Zany ve ramose tsy akarary? Efa misy mpanao ne zany ato fa tsy marary zany izy. Fa ny ala moa ilay olona dia izay nahatonga nampitady dia nareo mirahavavy zany no ameko an'izay safidy izay.
Tena tsy napoziko indray ilay asa raha izaniko. Dia ahoana? Sady zavatra tsy fanao. Fa ohatrina aloha ny karama amin'izany. Ay, le izy ny mampiavaka kely ny asa atao aminay zany, tsy karama fixa isam-bolana. Azonareo? Satria tsy mahafixa azy indraindray tsisy maty mihitsy, na hoe tsisy olona tonga mihitsy. Dia inona moa ny karama omena anareo fa isaky ny misy asa zany izay vao mandray karama. Dia ny karama raha ohatra nareo anao an'ilay mpitomany dia eo amin'ny 150,000 eo zany isaky ny miasa. Zay ny karama anareo. Sao dia mba kely loatra kosa izany Ramsey a. Zay ny karaman'ny olona tato hatramin'izay ka. Hoe mandritra n'ilay fotoana rehetrarehetra ve zay sa hoe ny ray andro sa hoe ny tapakandro? Mandritra ny fotoana maha-eo an'ny razana. Andriamanitra. Na io tapakandro izy ny eo, na ray andro, na 2 andro, na mety ho 3 andro koa ary tsy fantatra fa arakarany. Zay moa ilay fandaminan'ny olona samy manana ny azy hoe misy mbola lavitra dia andrasana izay sisa. Ary raha mba atao an'izao ary mba amenao 250 izay dia izany ary mbola voadinianako. Ohatran'ny asa sarotra be ilay izy. Zay 250 zay zao ny karaman'ny iny mpanao lakozia, satria ihany zany mafimafy ny asa. Karaha hiditra ho mpanao lakozia nareo dia zay ny karamanareo. Dia ary ny karama sasany? Ka zay lefa teneniko teo zay, raha hiditra ao amin'ilay mpitomany nareo dia 150,000. Raha anao décoration nareo dia 200,000. Eny ekena aloha zany fa ilay karaman'ilay mpitomany no ambany indrindra. Aleo tonga dia tsorona aminareo zany ilay izy. Dia anareo sisa ny safidy. Dia hono a Ramsey. Tia namako tia nitaky diplôma na baka. Tamin'izaho ilay hoe ho ampidiriny tato dia inona moa ny ifandraisan'ny baka amin'izany? Ahitiko moa misy famarinany ihany ilay izy, tsy tena hoe mila diplôma be loatra moa zany raha ilay hoe anao an'ilay mpitomany nareo. Fa raha zavatra hafa dia tsy maintsy mila diplôma. Kagaga mantsiko. Dia ahoana? Tsy ilay hoe mba handinika kely ary izay. Aza atao ela fa betsaka no efa nasiako mitady manao an'ity asa ity sahirana mantsy izay satria tsy ampy intsony ny ekipa ato fa efa niala daholo ilay teo aloha. Vinonareo roa zany miverina milaza ny valiny. Ka narariva ihany ary tsy maninona. Ay. Satria mankita Ramsey ilay asa, ilay mitomany sarotra nefa kely karama. Le asa sasany indray mafy be nefa mbola tsy voaresaka ko teo amin'ity le mitomany ity izy io mila fianarana. Azonareo? Zany misy exercice atao zany mba tonga le ranomasonareo eo ihany. Eny le hoe misy moa miteny hoe asiana tongolo dia milatsaka ny ranomaso, tsy voatery ho zay le izy. Satria ianao ve eo dia hitetika tongolo eo mason'olona eo hafa baraka. Fa misy exercice ampianarana anareo zany hanery an'le ranomasonareo ilatsaka. Dia mamoaka feo sisa no anjaranareo. Zany ve Ramsey? Zay ary aza tarany rariva fa raha vao tsy tonga rariva nareo dia tsy mandray tsony Heny tompo. Dia ahoana ki? Fa inona koa ity asa antondrandry ana? Tsara ki mba gagako. Totra mampimebe ery ki Ka za koa nga nahalala efa dia hoe asa dia dirana lokony ariary ve ki tsy tafiditra dia. Fa taiza aloha nahitandrian'io société ohatry ny kafafa be io Inona va tany amin'ny Facebook nanao recrutement izy. Dia mifanindry tsara amintsika le tsy tafiditra taritsony koa. Dia ahoana? Za ki ohatry matahotra ka. Matahotra inona? Raha ohatra zao anao an'ilay mpitomany, za ve ki olona be vanidika be ty dia ho vitako izany. Tena marina. Fa ngaki izany mitomany mandritra ny tontolo andro efa niteneny teo rehefa misy olona tonga ihany izay indriva mody mitomany. Ka raha tia moa za mimeme dia ahoana? Tsy mahazo mimeme. Tia mimeme ahoana ary? Ndry izany mahita fika be hitomanizana foana. Ndry ve adaly ohatry ny asa rehetra ihany kio any ivelan'ny fatindry mimeme. Ohatr'izany foana ki tokana rehefa misy fahoriana aza. Na tsy amin'ny asa aza ohatra hoe fahoriana fotsiny tsotra ny aminareo any toko nga mahazo mimeme izany. Tsy te ahita aloha ka. Dia ahoana hidirana sa? Zaka aloha ohatran'ny mazoto fa le mitady asa amin'izao koa ny tena enjana. Eritreretindry fotsiny hoe raha misy maty impiry izany ao anatin'indray volana mandray 150 tsy fantatra intsony ndry.
Nefa ndry raha miasa amin'ilay orinasa saika any asantsika teo dia efa tralina isam-bolana ny raisindry. Dia tsika izany hivavaka mba hisy maty foana ny olona. Tsy voatery maty izany, misy foana na tsy hivavahana aza. Ary tia tokoa kiny tsy voaresaka ilay rangahy tao Hoe tsika ve izany engagéany foana isan'andro ohatran'ireny mpiasa amina orinasa ireny hoe miditra amin'ny 9 mirava amin'ny 5, sa hoe ohatran'ny ho maty antoka manko tsika raha hoe makany foana isan'andro nefa ny karama kely. izay indray aloha iny tsy haiko taoko afaka notaniana izay rehefa miverinandro hariva. Eny efa ahoana aloha ny décision andry hidirana sa Ake ohatra ny anao sitraneko fiainana efa sarotro ity. Enseignement kely ato aminareo tompoko. Ay, petrapetra ary mazoa toerana. Saotra tompoko. Izany hoe ny dadako izany maty vao teo. Izany mamangy amin'ny fahoriana ary aloha izany. Misaotra tompoko. Teo amin'ny adiny iray teo izany izy maty. Aiza? Eny amin'ny hôpitaly Bevelantanana. Dia izao ilay izy ny tranonay izany somary teritery. Dia tena sahirana izany izay amin'ny fikarakarana rehetrarehetra. Dia izay tompoko mba natoniko aty moa nisy olona nanondro koa hoe ahoana sy ahoana ny fandehany. Izy ity moa tsy hoe manararaopaty fomba fitenin'ny olona moa izany, fa tena ao amin'ilay mahamety anareo mihitsy izany ilay zavatra ataonay. Eny tompoko. Satria izay ilay analan'izay fahasahiranany fianakavian'izay mihitsy izany nitsonjovina amin'ity asanay ity. Dia ny zavatra atao ato izany raha resahako anao kapobeny sady resahako maimaika, satria ny fotoana ohatran'ny anareo izao mantsy tsy azo lanilaniana fa miazakazaka ny fotoana. Misy izany atao aminay fiara ohatr'izay hoe mbola any amin'ny hôpitaly izay ny razana dia efa manana fiara izay haka azy ihany. Izay voalohany. Dia ny formole koa izay ny miantoka. Tsy manao ninina mihitsy izany nareo. Manana mpampandro ny razana izay sy ny mampiakanjo azy rehefa avy eo, dia iny moa miankina amin'ny fianakavianandreo iny ny akanjo ampanaovana, fa efa misy mpanao izany ato. Dia ny voninkazo tafiditra ao, ny décoration, ny couronne, ny lamba anaovana ny décoration ny toerana, fa ny eo amin'ny lamba ifonosan'ny razana no miankina aminareo izany. Fa izay manana foana, fa ny qualité sy ny vidiny izany dia miankina aminareo. Raha ohatra atao an'ilay lamba mena farany lafo dia efa misy isan-karazany eo. Na lamba tsotsotra. Dia manarak'izay efa misy pikabary koa ato aminay. Azonao la ikabary le ny fasany io, na le ikabary eto amin'ny toerana amoahana ny razana, na le mamaly fitenenana misy olona mamangy. Efa ao anatiny daholo izany. Dia tiana angamba mety tsy haiko raha efa fantatrareo fa misy pitomany koa ato aminay. Izany efa misy olona voahofana manokana izany mba tsy hoe amendrofendro moa fa satria raha ohatra tsisy pitomany mihitsy mantsy le razana dia ohatrany hoe tsy mba misy olona malahelo ary ve marina fa mety ho latsa-dranomaso ihany ny fianakaviana tena voakasika, fa mba manampy an'izay izany le atao aminay. Eny efa eny kokoa aloha izay. Dia ao mipilanja moa izany mazava ao mipilanja ny razana rehefa hoe hoentina hiditra anaty tomobila sy rehefa eny amin'ny toerana fandevenana. Dia izao hatramin'ny sakafo sy ny chambre andraisana ny vahininareo rehetrarehetra izany dia efa misy koa atao aminay. Afaka mandray vahiny izay hatrany amina 150 personnes. Izany misy izay mihitsy le efitra atao ambadika ato malalaka be, misy grandsala malalaka be natao toerana isakafoananao. Tena mety. Dia ny sakafo indray nefany miankina amin'ny tsirairay. Fa ny menu anay izany raha sakafo atoandro dia tena mora 25 000 fotsiny. Franc. 5,000 moa izany tokoa. Iny izany no aloha manokana ny sakafo satria miankina amin'ny isan'ny olona ho avy eo. Fa ny kafe amin'ny alina sy ny sakafo maraina vary amin'anana sy izay laoka atao eo dia iny no
efa tafiditra ao anatin'le paky rehetrarehetra zany ny fiara mitondra ny razana tsy mieritreritra nareo ny taratasy sy ny karakaraina ny taratasy nareo mikarakara ny be masy sy ny polisy tsy zay daholo manao azy ay ny koral misy koa ato aminay koral mifiandrasapaty io efa misy koral spécial ato misy sonorisation raha tia ny fianakaviana dia zao a reto zany misy tarifo omeko anao zay daholo zany le zavatra ataonay eny tompoko dia raha ohatra ka 100 personnes ny fianakaviana ho avy ka sakafo atoandro dia eo amin'ny 25 millions eo ny sakafo atoandro sy maraina atoandro hariva moa zany pendant 2 jours zany max dia 25 millions 100 personnes fa raha mihoatra 150 personnes le niteneniko teo dia 30 millions 25 millions 5 tapitrisa sy 9 tapitrisa eny tompoko ono a amin'le resaka tsodrano moa zany nareo ve mandray asa zay fianakaviana alolo manontanytany foana ka tena tsy diso le fanontanianao iny indray ngamba ny tsisy idiranay satria ny fianakaviana moa zany le mipetraka ohatran'ny hatramin'izay ihany mipetraka manodidina ny razana eo dia eo no mamangy ny mpamangy dia nareo no mandray an'iny ka ay tsisy idiranay iny efa enonay aloha zay fa aloha pitako any amin'ndrareo satria manana piraita-po maromaro koa dia aloha dinidininay dia tsy maintsy miverineto ka satria hitako hoe fa sahirana zay amin'le fikenikenenina rehetrarehetra moa efa naka renseignement taman'olo-kafa koa dia hitako hoe ny nareo mety dia misaotra indrindra to eny ary fa dia aza misosoka alahelo tsony misaotra tompoko andrinana iny na alina ataony tomany be tomany migogogogo be rindra hita ao mpandrina amin'izay ary efa marainy ny andro mano daholo ny ondana ohatrany tsy ny tomany zany ary neny ka fa za ve verindrifa zazakeliny tsy alalan'izany mety nanofy tokoa angamba nanofy ny tomany zany ko fa nisinna zay ny asako roneny mety possible be zany hoe alaiko nofy le ranomasy be ko isan'andro any ampiasana ohatra ny hafahafa ke ty asandry ty ka hafahafa hoana koa ohatra ny asa rehetra ihany io ko ny asa nga misy ratsy zany amin'izay masondry rehefa miverina trano mena be ka za koa ngerina no meny sisy vikse hosorana amin'io maso io dia miraraka tsy mijanona ny ranomasoko andrekako aso dia manimba maso zany ka tsy mety hilatsaka kosa ngerina eny le ranomaso raha vao tsy asiana an'izay asio feritreretana ihany fa ny fahasalamana ane sarobidy zay aloha dia ahoana mbola mazoto zany ianao an'io asa io ko tsy aleoko ve manao an'ity ihany toy izay hipetraka fotsiny za zao rehefa tsy atsony zareo libra tsara rehefa atsony 2 andro fotsiny any dia efa 200 000 zay asa loko za ary verina eny tsy sarotiny dia nao indray ny tsy azoko io ary patron fa miantsona eniny allô zao ariva ok ary dia asa aloha ary neny mandefa mesazy aminao eo ihany ara ohatra hoe tafody na tsy tafody zay tsy tafody ahoana koa fa nga moa tsy efa misy mpiandro faty any ka ndraindray ngerina eny mba mifanampinampy eo ny ekipa raha ohatra hoe tsy ampy le mpiandro faty mosoaraka dindrona eny ohatra mbola misy miako any ary atokotany ary fa nga mbola tsy mipasoaneny iny tary aloha mba alaivo kely zay roneny fa tara maninona raha vidy mosoara zete mandany voly reny ko ase folo avy ty sy androany fotsiny aloko zay ary zay fa tara mazo toakia ok
natarako zavatra kindria. Naninona? Zaho aky tamin'ny alina hoe nanofo izy mamanay fa tsy haiko tsara ilay izy fa zaho aloha tsy natsapa tena hoe nanofo nanofo ny tomambe hoe izy za tamin'ny alina nampime airiny ny eritreritra azy. Hatrany ampandrina zany hoe mbola mitomany any. Miasa tsy mandray karama zany amin'ioko. Mampime Tsy nitakina tany amin'ny rapata aloha mikarama amin'izany. Mitohy hatrany ampandrina zany ny ndrinikandra. Ary marenina amin'izay fa reny misy mpamangy. Dao hiasa. azilozana zay Te lasa ve ianao ry tata? Amangy amin'ny faoriana tokoka. Ahoana moa fa Inona? zaho milahatra Andriamanitra ary lalana tsy maintsy vorona ny akandrisan'Andriamanitra. Amin'ny mahamalagasy antsika sisia mahafantarantsika tsy vikisaka ity mendry anaty fa labeloa ohatry tsy manaikitra mihitsy le masoko. Maty ataty lofa tika ilay izy atao amin'ny ilany. Losena be io zany iasa reza meme zay tsy afaka fa afaka miany. zay hoane Araka ny fitenenana hoe raha tohina ny aty marary ny afero, tanaka visy havanana izay didy marary. Telo me mosoara ny talana ity. tiako misena tsy Nga tsy isy azo ety. Atsa sy antolo lamba to. tika Ataovy anankiroa. iny tata pamisinina Jerena ny ekipe tongotra leranga amin'ny teo fa voaka rovotra kiraro. asa mijery ambany fa mijery ambony Izay no tongotra lava be sa tomaito. marenina Antsika mizaka mahirezana indrindra zay lahatra zongle le raha matona notra le valopy Haiko io. Tsetsika koky le raha matoe varitra be Lefa mbola kely, manao zongle Tarena azy efa miketro na. Jerega maquillage. Andriamanitra trapapsa lokombolana jerena lokombolana Okzay. Toizo ny asa fa misy mahita. fa inona moa reny zavatra nataonareo roa ankeo reny? Masoko mihitsy ny nahita fa tsy nitantaraina mifanitika ao anatin'le fahoriana. fony zay raha mise Fona tompo. Mandreraka be. Anao anty asa ty ve nareo satsy anao e? Ohatran'ny zazakely. Mahamenatra. Raha mba fantatrareo mantsy fa ny orinasa mihitsy amin'izao ny voakitikitika. Maty passeport. Tsy mahazo karaminareo androany. Andray kosa raha mise zay ary Tsisy zavatra omeko anareo. Ny asa mafy nge zay raha mise androany. Mifanitinitika eo ve dia inona ny asa mafy amin'izany? Ranomasonay azy efa rihitra teo aby. Adalànareo ny ianareo. Zao raha misy mahalala hoe pikaramo reo dia hafa baraka fotsiny. Fa engany aloha tsy ho fantatry ny fianakaviana sy le olona mamango teo. Tsy amerina tsony zay to.
fa zay tsisy karamomena anareo androany raha miseha tena miangavo marina fa ny any an-trano zao efa miandro vola fotsiny sazanareo zay dia toy izo ihany raha mbola te ahita tsy ny karama fotsiny ary miboriko fa za zay dia miteny mampitandrina anareo tsy fidino anay kosa ny ilay izy raha miseha nisy zavatra tena tsy mety kosa nataon'ilay mpamangy ange inona ny idiran'ny mpamangy amin'izany dia eo alohan'ny masona eo mihitsy ve raha miseh misy zavatra mitranga dia ataonay ehoana ny tsy mety zao noho izy ny anareo ty asa fa tsisy an'izany fimemezana izany mazava ary zay nefa ny foromena anareo hatramin'ny voalohany indrindra hoe mila matotra tsara manao an'le izy mampitandrina anareo roa tsy tiako hiverina fanondroany ny zavatra ohatran'iny ava ezaka izay tompoko dia mandehana amin'izay mandeha rapitso zao mbola misy vaky faharoa avy eo misy razana hiditra eo rapitso dia nareo roa ihany aloha ny eo fa tsy mbola tonga ny ekipa anankiray mazava dia mandehana mandeha fa tsisy karamomena anareo aloha androany mba meo kely moa tsisy hoa na dia atsasany fotsiny aza tsy misy mazava zany teny gasy zany kevendre fato e endrineny fa inony ty mampanjenjenitra efa elaela ihany ny tonga tato fa tapakandro ihany zay ny tany ampiasana tsy maintsy nalevinaingana mantsy ilay olona tany fa nisy zazakely fa nisy zazakely ahoana nisy namono ilay vehivavy dia nyvonoany niaraka taminy koa ilay zazakely voaroa volana andriamanitro tena mampalahelo ny vadiny tena tsy azo nampiononina fa tomany zany nahitan'izay koa ozy izy neny fa tena nitomany tamin'ny foko rehetra tena nilatsaka ary nena ny ranomasoko tsy ny foronona ntsony fa tena avata anatin'ny foko hatramin'izao ny foko tena mbola tsy haiko hoe tena malahelo ary neny tena nakasika be ny foko ry neny ilay toe-java-misy fa taiza aloha zany naminon'ilay olona azy hitaneny le rangahy zany ohatrany hoe miasa alina dia izy mianaka rehetra ny tao an-trano dia avy dia nikapahan'ilay olona niaraka teo ambony-fandriana teo izy roa andrikako tena lozako zany ka amin'io ange ondrineny tsisy entana nalainy na nkely ara fa justa hoe hamonana azy mianaka fotsiny zany ny direction sao dia misy vagence na ohatr' izany ary nataony mety izay ngamba mety nisy disadisa ngamba tamin'ny olona namono azy kosa e tena mahonena nge zany roneny zao ary zao ny foko tena mbola eniko miemponempona fafy zany zangy atao roneny efa nampangindry sisisiny namako fa tena mbola nitomany efa vita ny asa ozy izy nakizy fa mbola nitomany any raha ny endry zany indrindray zany lasa nampahirezina tany tena zany mihitsy ohatrany hoe avako akaiky zany le olona teo taoko dia mahita zavatra ao roneny misy an'izany hoe olona voan'ny accident zany tantaran'ilay fianakaviany eo vaky mihitsy noho ny lohan'ilay rangahy potika mihitsy ilay ankizy kely misy hoe namony tena zany be dia be za zay tatoato roneny ohatra ny tena nitomany tamin'ny foko rehetra mihitsy fa tsy mila viksa zany tsony mezana kamora misy an'izany hoe niteraka ilay vehivavy dia maty teo am-piterahana miaraka amin'ny zazakely mahontsa raha tokoa za zany zao roneny indroa isan-kerinandro eo zao tena mitomany amin'ny foko rehetra tsy mila famorisena tsy mila inona mahita an'ilay fianakaviana mitomany eo fa tena tsy hitako tsy hitako tsony aty an-trano aloha zany ry toko mba nao izay mahafalifaly ny tena anao inona zany roneny ohatra hoe meno hira mba mijery an'ireny orona tsary mampimesy mahafalifaly reny ohatrany hoe tsy manintona ny saiko mihitsy zany ka terena kia ovana mihitsy ilay fomba fiaina aizako ilomana ao anatin'ny alahelo foana ve mandritry ny tontolo andro dia mba hampio ary tsy haiko hoe inona zao no tokony ataoko amin'izany
Manaraka ny filazan'ny dokotera aloha dia hoe ao amin'ny fony ao ny tena voa e. Misy rano hono ny fony. Voan'ny gros cœur. Fa nga izy ity zany efa narary fo tamin'ny mbola kely. Mbola salama be tsisy an'izany mihitsy fa hatraminareo le niasa tao amin'ilay orinasa iny mihitsy na voa azo ohatran'io. Aiza koa e. Tena marina e. Ko za zao tsy maninona. Ka mety samy hafako. So dia zavatra hafa mihitsy ny mahazo azy fa manafina izy. Ka ny dokotera mihitsy anie no nanao analizy. Eny e, azoko hitanao. Fatako hoe marary fo izy. Fa so dia tsy tao amin'ilay asanay na voa azy izay no tiako tenena fa so dia zavatra hafa tany ivelany namparary fo anazy. Fa tsy mitantara aminao izy. Raha ny fahazahoako azy aloha dia izay mihitsy. Hafa indray izany ka. Kisaka ny avy any am-piasana izy dia misy zavatra mitranga foana. Toa tena voa mafy izy tiako. Tsy nahatsiaro tena mihitsy izy izao. Andriamanitra. Dia ahoana ozy ny dokotera? Dia izay hoe mbola mitsabo aloha izy dia nasiana oksizena indray izy io izao. Dia hita eo indray ny tohany. Fa tata moa izany aiza amin'izao? Izy izao mbola lasany atsimotsimo any, izany hoe nanao mission any dia efa natsoina. Tena raty. Sady izay izy zaharery izao ny eto e. Mba afaka mba manampy avy aloha indri ohatra hoe mba miandry azy kely. Rehefa tsy miasa aloha dia afaka ihany fa le asa koa manko izao tsy azo tapahana satria efa bangana azy indray izany izao. Dia eny e, afaka mankaty foana rehefa malalaka. Tsisy olana mihitsy. Iza indray moa ny fanampy. Misaotra betsaka ary kia. Fara-pitso nefany a. Ny androany aloha mbola tsy afaka fa miasa. Ataoko ny androany ka. Tsy maninona mihitsy fa dia misaotra andrimy aloha. Ie. Dia mirary soa e. Tsy hitako izay tenenina fa dia Andriamanitra ny hanasitrana anazy. Fa izao aloha kia, mba misy fanafodina asian'ny dokotera amin'ny vidiny reto dia mba irako kely indri hividy azy ireny amin'ny farmasia. Farmasia aty any? Ie. Tsy maninona ka. Nefa raha ohatra hoe misy tsy misy ato dia tsy maintsy mitady any ivelany. Izany. Aleo fitaiko aloha ary izay dia avy eo mandeha. Ie. Mamankanto a. Tia mba misy fanampiana kely aloha, tia mba voatsirambiny tanana. Dia misaotra betsaka kia. Efa tonga aty ny tena indri dia mbola nampindry vola indray koa fa dia misaotra indri. Kely fotsiny aza fa tena tsy afa-nanoatra fa misy zavatra mifanendry koa dia iny aloha mba azo natolotra. Misaotra kia tsy nanadino a. Engane izy ho salama tsara. Tonga aty aminareo atompoko ampandrefa ny hôpitaly kanto. Nga? Oviana? Fako maly. Fa marary ninona? Misy aretim-pony izy hozy ny dokotera satria efa nanao analizy izay dia tratry ny gros cœur. Marina ve izany? Misy rano hono any amin'ny fony any dia tsy maintsy esorina le rano. Raha indray izany. Dia ahoana no fisehon'ilay izy nahatonga azy tsy maintsy niditra hôpitaly? Sepitra be tsy avy miaina mihitsy izy amin'ny alina. Dia manao palpitation be mihitsy koa. Fa na dia tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly. Fa izany zavatra izany efa nanjoa azy hatramin'ny ela? Tsy nanana an'izany aretin'izany mihitsy izy hatramin'izay ka. Fa ianao moa ny inona ny raha tsy hadiso azafady? Izany reniny. Eny ary fa dia mirary soa anazy dia mirary fahasalamana. Eny ramose nefa ny natongavako ange tsy hoe ampilaza fotsiny fa mba saika hangataka fanampiana mihitsiny. Na be dia be mihitsy ny zavatra ho atao azy hozy ny dokotera. Fa inona sina ilay fitsaboana ho atao? Tsy maintsy trohana hono ilay rano amin'ny fony voalohany indrindra dia asiana oksizena sy ny sisa. Efa mipetaka oksizena mihitsy aza moa izy amin'ilay sepitra be. Dia ahoana izany? Dia fanafody koa lafo be daholo.
fa saika hoe ohatrinao zany ny ilainareo eo amin'ny 10 metsy aloha no nitenen'ny dokotera hoe tsy maintsy homanina aloha fa rehefa aveo mbola hita zay toyany. eny ary tsy manina moa zany fa satria izy mpiasa ato aminay dia afaka hoe alainay amin'ny karamany any oriana ihany le izy. Raha misea ny amin'izay angamba aloha tonga dia za mihitsy no nanapa-kevitra hoe mba tsy miasa ntsony izy. Zany ve? Tsy hanohy an'le asa ntsony za mihitsy no hanala azy ato satria efa hita zao fa le asa mihitsy no miteraka aretim-po anazy. Dia hijanona izy zany? Hijanona mihitsy. Dia ahoana zany zany hoe saika netrehitra hoe raha ohatrany hoe misambotra fotsiny zany nareo hoe dia alaina amin'ny karamantsikelikely aty tsy aloha izy aloha hiasa ihany raha izy zany anie. Ohatra mampatahotra any le fahasalamany raha mise dia izay mahatonga hoe ka rehefa mba mahazo hijanona fitsabony izy. izy tsy maninona zany rehefa tsabony dokotera. Ka ny anay ty tompoko efa hevitra efa tapaka fa alao hijanona mihitsy izy. Dia ahoana zany inona zany ny azoko atao anareo zany zany tsy afaka mefafapoanao raha izany. Ka izay ireny mba Tsy hiangaviana. lojika zany. Mba Ny azoko fiangaviana. atao anga zany tena narehety zany ary ohatra sarotsarotra ihany fa mba hoe fandraisana anjara zany dia tsy maninona fa misy eninalina aty. Enalina ve tompoko dia ho Ka mba mahavita izay vitany kosa e. Izay ny mahatonga azy hoe fandraisana anjara ty dia tsy maninona zany na tsy averinareo azoko izy efa tsy hiasa raha teo intsony koa. eny ary. Ie izay ary fa dia mirary fahasalamana ho anazy tompoko. Misaotra tompoko. Dia maty tokoa ve kindririka any? Zao ve sisa fiarahantsika Sandry? Lozandry tanteraka aky. Matsiaro ny fiarahanay roa zany. Io ny namako tena ty andrindra tamin'ny mpiara-miasa rehetra. Zao aiza tsy isy tsony kanto tapitra treto ny tantarana. Maherezaka ia. Mampiony tena ihany ange mampiony nandria fa oriana erahamanana izao. Tena zatra loatra niaraka taminy ane izy ny namako akaiky andrindra. Eny tsampako mihitsy ane izany hoe ndry tena namany akaiky mihitsy hatramin'izay ary tsy mbola manary azy hatramin'izao. Tena tsy mampino. Izay ary ne tamin'ny resaka farany tamin'izany le namangy azy tany amin'ny hopitaly iny dia fanaraka mihitsy izay roa hoe raha vao sitrany eo ny izy dia hitady asa hafa mihitsy izay. Moa izao ny farany. Tena tsy mampiomana ny fahafatesana. Azafady kely aloha kifa mitady anahy mese mandresy a. Eny ary. Ahoana izay tompoko? Mahirizy izay ny fitondran'Andriamanitra fa tsy manome tsy ny an'Andriamanitra tsika. Misaotra indrindra tompoko. Dia aleo fa hoetohanay daholo zany ny zavatra rehetra, na ny lamba na ny fikarakarana ny taratasy izay ohatran'ilay zavatra efa fanaonay ihany zany. Ay. Dia tsisy andraisanareo anjara ary tsy andoavanareo na ohatrinona aza fa amin'ny mampiasa tao aminay any kanto dia izay no mahatonga anay ianao an'izay. Misaotra indrindra tompoko. Hoetohanay hatramin'ny fiara aiza moa izy io nalevina? Any avaratra kely na Batolampy.
miditra secondaira eo amin'ny lalana tsasakadiny miala eo Ambatolampy. dia tonga ny fiarany ipotiny Tonga mihitsy ka. ay Tompoko. tsy maninona fa alofa ho itoanay le izy Eny ary toko dia misaotra betsaka tsy anareo. sosorina fa dia mahiriza indrindra Misaotra tompoko. hoe dia ny saika adiniko tompoko Tompoko. oviana moa zany miala eto ny razana dia amfiry Raha pitsomaraina eo amin'ny amin'ny folo eo izany hoe vita ny fotoam-pivavahana dia lasitsika. ay tsy zavatra atao ankoatran'izay fa hoe vita ny fitaovavana dia lasa Izay ihany ka efa maraina iny dia efa miomana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia amin'ny 6 sasany eo ny fotoam-pivavahana dia amin'ny folo miainga. eny ary fa ilozako ianao dia andeha ary hikarakara ny taratasy Tompoko. ia Monsieur Mandresy azafady nge ahoana izay saika mba hiresaka aminao vetivety zaho aho nieritreritra hoe sao dia mba afaka miova branche kely amin'ilay asa satria ohatrany matahotra tsy hoe matahotra fa hitanao ohatrany lasa malahelo be ny kanto foana ako amin'ilay asa moa dia lasa inona ohatrany tsy tiako nieritreretin' izany le zantsony branche le izy hidirana ohatra hoe mba any amin'ny lakozia indray na ny olana kely fotsiny izao leo amin'ny lakozia mety le izy fa za koa reny hoe efa nieritreritra ihany hoe ho ajaniko angamba ty le resaka mitomany ity satria sady izay koa ohatrany efa tsy ridicule ihany ampy le izy ny antony mantsiny tsy tena zavatra tsy tena amin'ny fony atsika kanefa natao amin'ny foko ary jereo lasa ohatra misy fiatraikany ara-pahasalamana ihany le izy aloha sarotra ihany dia efa nanapa-kevitra ka somary nandinidinika fa tombo nydriny teny an'izay fa ho ajanona le izy fa dia juste ren'le asa ny sakafo décoration lamba sisisa reny ihany zany sisa no karakarainy ato amin'ny orinasa dia ahoana tsara ozy raha misy le resaka hoe amin'ny lakozia teo tsy mety ny ao amin'ny lakozia zany efa feno ihany ny mpiasa ao zany fa zany hoe aleo ary fandinika kely dia ho hitako hoe izay plasy ampidirana andry ary ny any amin'ny fanaovana ny décoration manao ahoana indray ny eritreritro ny tsara kokoa aloha indry zany manampy an'le mpandro sakafo raha izany izay aloha no tena tiako raha mety satria iny koa mba isany manavanana ihany ie tsy maninona ary aloha tonga dia raketina ary fa tsy maninona tsy andinika ntsony afa tonga dia raikitra zany dia manampy mpandro sakafo indry sotra tompoko omeko ihany ny toromarika amin'le asa atao any amin'ny lakozia ihany dia ny karama moa zany taoko miakatra kely iny efa fantatrareo fa miakatra ka tsy mitovy amin'ny taloha sotra betsaka raha miseha mody masoandro